Tsika rehetra amin'ny alalan'ny hirany tamama zay hoe anjaranao koa zao mitomano izy ary miarahaba anareo any amin'ny départementan'ny 41 miarahaba anareo any a Bondy ihany koa faly miarabantsika rehetra ary potratroka ohatran'ny isan'andro miondrika ambany dia ambany ary mitraka ambony dia ambony ihany koa satria rehefa miteny manko hoe miondrika ampanajana dia midika izay hoe l'information vous y avez accès. Tena marina ny tena dikan'ireo ny miondrika ampanajana tokoa dia ny miondrika zany dia avy aty ambony no midina fa ny tena mety dia ny hoe mitraka mandinika ny avo zany hoe ianao zany eny bon tsy asiantsika tevitra ny amin'iny fa dia sotran'Andriamanitra tsika menakavy samby eto daholo ary fampiarahaba sosoa dahoary inondera mes matins, que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe
Le vieux café de la rue d'Amérique, en plein milieu d'une ville en acier. Le vieux café a des airs magnifiques, la rouge et du vert au volet. If I were a boy, I think I could just hear how it feels to love a person. I wish you were a better man. Oh, I'd listen to her, 'cause I know how it hurts until you lose the way you want it, 'cause it's taking you for granted, and everything you had got destroyed. It's so easy to fall in love. It's so easy to fall in love. So easy, so easy, it's so easy to fall in love. So easy, so easy, not so easy, so easy, so easy, so fall in love. With your concern, my heart is there. It's so easy to fall in love. 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 Shine a light through love and love. Love and life I will define. Turn away 'cause I need you more. Feel the heartbeat in my mind. It's the way I'm feeling, I just can't deny. But I've gotta let it go. Objection, I don't wanna be the exception. Gotta be your attention. Love is for free, and I'm not your father. That you don't even bother. Objection, the angles of this trial, no. Can't see dancing, tangle, falling apart in your hands again. No way, I've got to get away. Get away. Get away. Get away. Na, 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 na. Margesy Sekina ty alefako ty a, dia no tsara fa amin'ny alalan'irany tosy teo sy marge teo nitondrako ny tatasika ndahora miantsara sika rehetra. You tell all the boys no. Makes you feel good. Yeah. I know you're out of my league, but that would scare me away. Oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried. Yeah. You put your wires so wide that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off, no girl. Take it off, no girl. I don't wanna stay inside.
Would you let me see beneath your beautiful tonight? You let all the girls go, makes you feel good, don't it? Behind your Broadway show, I heard a voice say, please don't hurt me. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You put your arms so high that no one could climb it. 'Cause I wanna try, would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl, take it off now, girl. 'Cause I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? I'm gonna glide on top your every tower. I'll hold your hand and then reach up right out. We'll be falling, falling. That's okay. 'Cause I'll be right here. I just wanna know to let me see beneath your beautiful. Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl. Take it off now, girl. 'Cause I wanna see inside. Would you let me see beneath your beautiful tonight? Okey. Faly mirabandray ary mamerina fiarabana ho antsika mianakavy. Hoy atao hoe andasa aloha rahaba toko atao amin'ny anona manoratra io atao amin'ny YouTube a. Hoy atao hoe amin'ny alalan'iny hira iny no angalantsika ny sasiteny na ny tratrasika androany. Tao anatin'ny 20 taona teo eo zany hoe nanomboka tany amin'ny 1990 tany ho any zany a, de nisy ilaina manko rehefa manao an'itony zavatra itony a de mandinika ny zava-misy zany sy ny fivoaran'ny fiarahamonina. Ny zavatra hita dia ohatran'ny misy, tsy hoe ohatrany fa tena misy mihitsy révolution na sous formana révolte intelligente ataon'ny vehivavy eran-tany. Hany ka raha maremarika tsika tao anatin'izay 20 taona zay a dia maromaro ny vehivavy tafakatra sy nitondra teo amin'ny fiainam-pirenena
ohatra zany misongadina indrindra amin'ireny zao ry Angela Merkel, nisy ihany koa zany président chilien zany, Pérou, ny reine de Jordanie zao dia malaza be, ny Elisabeth moa fa tsy lazaina intsony fa efa ela izy ny teo. Maromaro zany ny vehivavy manomboka misongadina. Ohatra be dia be zao ny représentation à l'ONU, vehivavy, secrétaire général ny UEFA, vehivavy, maromaro ny vehivavy miakatra zany ary miakadanja. Rehefa tena mandinika ianao dia teo amin'ny talohany teo amin'ny taona 710 teo zany, manakaiky ny taona 2000 dia tena niazakazaka be ny fiovana amin'ny lafiny ny tena marina nanomboka tany amin'ny taona 70 izy io, avy amin'ilay mouvement hippie sy ny karazany, fa najanonatrazany rehefa anakaiky ny taona 2000 dia betsaka ny fiovana niseho teo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, indrindrindrindra ho an'ny vehivavy, ary nisy an'izay le atao hoe prise de conscience générale zay ho an'ny vehivavy hoe ampy zay ny dépendance amin'ny lehilahy ary tsy ataon'ny lehilahy fitaovana intsony, ary mitady ny indépendance tanteraka. Ity hiran'iran'ny Sikina sy Marguerite dia hoe Buneuf you're beautiful, dia anisan'ny manojo sy mitojo amin'izany fitiavanana izany satria le bandy eto zany ohatran'ny hoe beau gosse, dia mandà tanteraka ny ary il a mis la barre vraiment très haute, dia sinoben'le ridôly zany le vehivavy, ary le mpanoratra moa zany na le mpihira amin'ity zavatra ity dia hoe zao ozy izy you know you're out of my league, ozy izy lavitra ny afo ny kitay raha izaho par rapport aminao ozy izy, nefa ny that won't scare me away, oh no, zay ny lazainy, mais tsy mampatahotra ahy zany ozy izy fa je relève le challenge, le défi. Ary izay zavatra zay tena zay zavatra zay frappe zay mihitsy ny hoe en dehors de sa portée zany le bandy, fa tsy matahotra izy, fa tena vao maika ary releveny le défi. You've built your wall so high, zany hoe tena nampiakariny le bandy ambony be mihitsy zany ny barrière na ny il a mis la barre très haute ozy izy ny fiteny azy raha ny teny frantsay zany, that no one non could climb it, zany hoe vitsy zany na hoe pour ne pas dire hoe tsisy olona afaka tsambikina amin'io tamboho be nataon'le bandy io. Dia zay zany ny comportement an'le bandy. Dia tsy takon'ny vehivavy nefa zay amin'ny zavatra mitranga amin'ny fiainana andavanandro, satria le vehivavy indépendante amin'ny lehilahy zany matetika tena tsy mataty, ary indrindra koa hoe ho avy ny millénaire vaovao ny année 2000 zany, dia teo no nanomboka ny tena nisy fiovana na karazana révolte pratiquement hoe mondial nataon'ny vehivavy amin'ny alalan'ny fihaizana, amin'ny acquisition savoir sy connaissance. Izay zavatra izay dia Madagasikara dia tsy diso anjara tamin'izany zavatra izany, satria ny tanora malagasy, ny zazavavy malagasy zany nanao arak'izay tratrany par rapport an'izay situation nisy teo a Madagasikara sy ny zavatra mitranga sy ny fitaovana ananana tao Madagasikara. Maro ohatra ny vehivavy zany da niera-tany lasa ino izy teo astronaute, pilotona
ino izy teo, Boeing, commandant-na sambo, avion de guerre, pilote-na avion de guerre, mitondra TGV, ary efa maromaro ary ny vehivavy mitondra busy aty an-dafy, zany hoe tena misy fivoarana mihitsy. Fa ny zazavavy malagasy tsy very anjara tamin'izany, arakaraky ny fitaovana sy ny lojistika misy teo an-toerana. Ny zavatra tsapako raha ny expérience-ako manokana par rapport amin'ny manodidina nareo afaka manampy izay zavatra azonareo hitanareo tamin'ny environnement ny ainanareo. Ny hitako dia be dia be ny zazavavy malagasy tafita, tafavoaka. Ary ny zavatra tena niazakazahan'ireo zazavavy na ireo zaza malagasy ireo zany asoroko ao anatin'ity anankiray ity le miazakazaka andeha hanambady vazaha. Le tsy dia tena hoe lasa hoe ahoana na fieritreretana ny atao hoe manambady vazaha dia ascension sociale inexorable angambany raha zay ny tenenana azy. Fa ity teneniko ity dia tena le parcours intellectuel an'le tanora zazavavy malagasy. Raha ohatra zao atao ny statistika any amin'ireny INSCA ireny dia matetika rehefa vita le concours dia maro ny zazavavy afaka. Maro kokoa ny zazavavy afaka noho ny tovolahy. Hany manomboka mihamaro ary maromaro ny vehivavy mahay ny resaka tafiditra any amin'ny science politique, any amin'ny comptabilité, expertise comptable, auditeur sy contrôle financier sy ny karazan'ireny. Maromaro ihany koa ny zazavavy pilote any Madagasikara, hita zany eo amin'ny Airmad, hita zany any amin'ireny compagnie d'aviation privée ireny na ohatran'izany. Maromaro ihany koa ny zazavavy any amin'ireny direction générale na fanapahana amin'ny administration publique ireny, ary indrindra aty amin'ny privé dia matetika ny vehivavy no conseillère na consultante amin'ny resaka communication. Dia vao malomalo zao miala zazavavy Rina izy moa anaran'izy iny tsy haiko, dia miditra indray ity Rajoelina Soatina. Izay zany no anona fa ny tena zava-dehibe anankiray dia zao, tsy ampy an'ireo zazavavy ireo intsony le parcours intellectuel le hoe klasika, le tena hoe mahay teny frantsay be. Hoe tena mahay teny frantsay be zany zareo. Tsy izay intsony inona le ataovy CC moa zay aiza zany Sergune Savety Janajanajaina. Oui, comment ça va, monsieur Sargune? Arabainareo teny mianaka ary. Zay awasina j'aime. Merci. Dia tsy ampy an'zareo intsony le parcours classique hoe mahay miteny frantsay. Fa tena hita maromaro. Zaza hita ho an'ny lehibe an'itony Margue tony. Ry Tosy tony zao dia ao tsara mihitsy le accent amin'ny teny anglisy. Ry Margue tena ao tsara mihitsy ary mampitolagaga fa miazakazaka tany amin'ny tsy namorona fa nandehanaka any amin'ny teny anglisy ireto zazavavy reto. Dia nitondra an'le révolte zany des femmes tany Madagasikara. Tena sahako milaza amintsika fa maro ny vehivavy mahay miteny anglisy any Madagasikara noho ny lehilahy mahay miteny anglisy. Ny lehilahy indray dia raha ohatra ilaza kely vetivety dia rehefa nahay an'le teny frantsay teo izy dia nionona fa amin'izao fotoana izao tena sahako mihitsy milaza amintsika tsy miambahamba fa tena sur tous les plans raha mbola ao amin'ny fiarahamonina malagasy maro ny lehilahy midépassé ny vehivavy. Misy anankiray izay zao tena hitako mihitsy amin'ny parcours-ny, adiniko moa ny anaran'izy iny, niasa tao amin'ny Azetipa tao izy. Nilaozany vetivety ny Azetipa fa lasa izy nahazo affectation tany
recrutement tany amina organisme onusien tany a New York dia tsy hitantsonina le zay zazavavy zay hatramin'izao fa ny fantatro dia tafita amin'ny faran'izay avo izany zazavavy zany. Pour l'instant aloha zany ny répertorié dia ny lehilahy maromaro misy ihany vehivavy any Washington zany dia any Canada koa mampianatra fa ny maromaro vao répertorié zany dia ny lehilahy miasa any amin'ny Banque mondiale sy any amin'ny FMI. Inona no tiako lazaina amin'izany? Ny tiako lazaina dia vitsy amin'ny efa manomboka ame vitsy zany le vehivavy mandeha hoe ary mampalahelo dia izao nefany ny any amin'ny faritra ny zazavavy tanora any amin'ny faritra tsy midika zany hoe dondrona izy na vendrana fa voaroboka kokoa, tafajabaka kokoa zany ao anatin'le fanarahana vazaha na fanambadiana fivadiana amin'ny vazaha. Normal be le izy satria ny antony dia zao. Raha ohatra hitady toeram-pampianarana mampianatra ity fahaizana teny vahiny anankiray hafa ity manko dia tena misy tombon-dany anankiray tena ngeda be mihitsy ary misy effet psychologique énorme. Ny antony dia zao. Raha mahay teny vahiny hafa ianao ankoatran'ny frantsay dia mahalala civilisation hafa ianao zany ankoatran'ny civilisation frantsay. Ary misy zany ny karazana ohatran'ny hoe ouverture mivelatra kokoa zany ny champ d'observation anao sy ny champ d'action anao amin'ny alalan'ny fahalalanao teny vahiny hafa ankoatran'ny teny frantsay. Na mahay portugais ary ianao, na mahay espagnol ianao, na mahay italien, tsy mitovy mihitsy le hoe olona mahay teny frantsay fotsiny zao sy ny mahay langues étrangères ankoatran'ny teny frantsay. Tsy adala ny taloha tamin'ny andron'ny vazaha no nampisiny hoe tsy maintsy mianatra latin rehefa manaraka amin'ny enseignement général. Nisy namana, nisy akamara izay zao ohatra tamin'izany androny dia hitany mihitsy hoe tokony any amin'ny resaka elektronika ny lalana nandehanany dia tsy nanaiky ny ndainy fa hoe andeo lahy mianatra latin aloha dia nanaraka enseignement général saoran'Andriamanitra fa tafita ihany le namana le akama taty aoriana fa ny olana amin'le izy dia ny fahaizana latin zany dia ary tena marina le izy tombon-dahany anankiray ao anatina manière de penser sy ny expression rehetrarehetra. Misy ara moa hatramin'izao zao misy anankiray akama anankiray ao dia mba ahafahany métayer ny théorie ridicule dia mody miteny manoratra amin'ny teny latin izy na hoe latina tsy manino latin moa tena fiteniny dia mieritreritra izy fa mety ho impressionné amin'izany ny maro dia nefany zay le izy hoe manana tombony foana ianao ary raha misy olona dia tena mampiasa amin'ny famitana tanteraka amin'ny fahaizana teny vahiny hafa ankoatran'ny teny frantsay zany. Dia eo no hitako zany amindreo le za zao raha hiteny aminao zany ohatra zany hoe raha miresaka ianao zany misoa raha mandimby ary soa reny zao dia tena miteny anglisy ranoray reny lalatina rakotondrazafa reny miteny anglisy amin'ny ranoray reo aloha ny fantatro satria reo no mifampiresaka amiko. Misy ihany koa ny tovolahy miteny anglisy ranoray tena tsisy accent fa on dirait un américain takan'ny Guillot adiniko ny nom de famille an'ireny ry izy ty boakely mpanao tenisy ao amin'ny accent ty non misy mavoa ary
izay zavatra iny mitondra any amin'le raha ohatra le zany entina amina onde positiva sy fampiasana le izy amin'ny zavatra tsara dia tsy afenina fa mitondra fivoarana eo amin'ny fiarahamonina ary marina mihitsy le jereo ny fiakarany lazany marge satria raha iny izy mbakavaka amin'ny teny anglisy teny amin'ny teny aminareo fa oui, marina zany teny Gira Velson zany. Raha ny ambakavaka i marge dia very. Ary hita zao dia misy olona teny hoe ny zavatra hitako dia ny olona any amin'ny province dia mandroso kokoa amin'ny fomba fiaina sy ny lamaody sy ny fomba fisainana amin'izy akaiky ny vahiny. Misy mamarina azy ny teninao Andriamatoa Gira Velson fa misy ihany koa diso azo adino fa ny ankabeazan'ny tourisme any amin'ny visite any amin'ny faritra dia matetika visite sexuelle. Ary araky ny tondrako azy teo dia miteny hoe vulnérable kokoa ireo tanorantsika any amin'ny faritra satria nohon'le tsy fahampian'le structure na le logistique na le zavatra entina tsy andanan'le tanora any amin'ny ditra facile, any amin'ny fakapanahy facile zany satria rehefa tsy misy manko ny lalana tokony andananao any amin'ny lalana mahitsy ary indrindrindrindra hoe tsy andavam-bola izy ireny. Tokony anjara amin'ny fanjakana zao no vulgariser amin'ireny TPE reny zany takany hoe non TPE moa izy iny fa non tamin'ny andronay CCE Centre Culturel Américain CNELA même nan'ny CNAM mara centre amin'ny resaka art et métier ny ino ty le ataon'ny allemand OILTP reny zao tokony vulgariser naparitaka any amin'ny faritra mba hafa ihany manko le malagasy zany mizesta hoe za mahay teny anglisy fa tsy rarahako ny teny frantsay an'lahy. Misy malagasy manao teny frantsay miambakavaka fa tena ranoray ny teny anglisy. Misy zany. Tena misy zany ary lasa daly ianao avy eo hoe oay le tsy de référence intsony zany le resaka hoe fahaizana teny frantsay na de hoe minimum requis ary zay. Fa raha takany andro radiolina zao dia sady tsy mahay teny frantsay tsy mahay teny anglisy dia eo le araky le lazaiko antsika hoe taraiky ihany tsika raha varomanana zao manana tombon-daharany kely amin'ny andro radiolina tsy mahay teny frantsay fa mahay teny anglisy. Zay zany le izy ka ny tiako tenenina ao anatin'izay zavatra dia zao ny zavatra tokony itojon'ny tanora dia mitojo amin'ny zavatra mahasoa sy mahatafita fa raha olona mahay langue zany langues étrangères izany akoatra ny teny frantsay ny fa na dia ny teny frantsay fotsiny ara dia sahako miteny anao fa mitondra anao lavitra ary mahatafita anao lavitra satria miova avy hatrany mihitsy ny sainao raha vao ohatra hoe misy culture misy civilisation en plus ao anatin'ny sainao ao ary manova zavatra be dia be zany amina resaka approche psychologique na philosophique na teknika fotsiny zao satria samihafa zany hoe ary misy mahatsara azy zany hoe mamaky manuel ianao théorie anankiray tout à fait française dia mamaky manuel ianao anankiray théorie anankiray tout à fait britannique tena miteny anao fa manana culture anankiroa ianao zany. Zay ny tiako hitondrana an'izy ary mideran'ireo zazavavy malagasy aho mihazakazaka any amin'izay indépendance amin'ny ino izy teo samby tsara zoky Maurice André Beranto ary mamerina ny famangina amin'ny fahoriana foana. Zay le izy ary tsy afenina tokoa fa mandalo eo i zoky Maurice moa zany misy zavatra ihany tiako zaraina aminareo mba ahafantaranareo hoe aiza tokoa moa zany ny fivelaran'izany
fandraisan'ny fleurirako to malala amin'ny malagasy zany. Nody mandry ny zokibe zany, zokibe atao amin'ny Masileny. Mety maro aminareo tsy de malala ny zokibe atao na ny ray aman-dreny atao amin'ny Masileny. Fa olon-dehibe izy io ary tamin'ny fiarahako taminy dia izy moa zany tonga de c'est quelqu'un de classe, très classe. Il a passé pratiquement une bonne partie de sa vie en France, fa tsy mbo nametraka anazy tamin'ny fanambanimbanina ny malagasy zany, indrindraindrindra fa ny tanora. Ary rehefa retraité andriamatoa atao amin'ny Masileny dia nody maika ery izy ny hody any Madagasikara. Niezaka izy tamin'ny fanampiana ny malagasy tao anatin'ny sehatra politika, niezaka ao koa izy tamin'ny fanampiana ny malagasy amin'ny sehatra ara-tsaina sy ny culture ary indrindraindrindra ny savoir sy ny connaissance zany lazay. Zay ny tiantsika lazaina. Inga atao amin'ny Masileny dia ohatrany tafahiteny foana hoe siteny fa Sileny dia avy any amin'ny faritra atsimo atsinanan'ny Madagasikara iny, sud-est zany, antemoro izy ary fantatritsika tsara fa zany antemoro zany dia manana fomban-drazana anisan'ny hoe voatandrina raha mbola anisan'ny fomban-drazana ao Madagasikara. Ao anatin'izany ny tsy finanana kisoa, ao anatin'izany ny fanajana ny ray aman-dreny sy ny zokibe sy ny fitaizana ny tanora. Ary aza adiny fa ny fanjakana merina dia nahay, fanjakana merina tiako tenenina eo zany, ny andriana ny merina dia nahay ny fanaraka tamin'ny antemoro telotoko. Satria ao anatin'io antemoro koa tokony ho fantatritsika zany hoe fa misy fizarana telo ihany koa, fa tsy izay moa no ivalam-paraka eto. Fa ny zavatra tiako ho zaraina amintsika malagasy dia zao, misy koa ary tena misy fa ny fitenitenenana foana indraindray tsy fahafantarana ny zavatra misy sy ny zavatra tena marina, satria vao tafiditra tao anatin'ilay manipulation historique dia tsy fantatritsika malagasy akory hoe misy karazan'olona manana fiandrianana ambony avy amina liniena fanjakana na mpanjaka isaky ny foko ao Madagasikara. Ilay foko eo amby roapolo eo zany. Satria ny sasany misy tsy manana izy fa sojabe no ananany. Fa raha tsy diso eo amby roapolo na valo ambin'ny folo eo zany satria roa amby roapolo moa le valo ambin'ny folo eo amin'ny enina ambin'ny folo eo satria foko valo ambin'ny folo eo amin'ny enina ambin'ny folo eo na dimy ambin'ny folo eo dia manana an'le hoe ampanjaka na mpanjaka dia misy le descendant sy ny karazana. Any amin'ny faritra misy andrareo antemoro reto dia tena voady zany ary tena mipetraka. Matetika aza dia raha teo filoham-pirenena malagasy dia mandeha makany amin'ny ampanjaka ny antemoro, maka tso-drano, satria raha tsy mahazo tso-drano amin'izy ireo dia matetika tsy tafa. Manana amin'ny maizy azy zany ny antemoro ary ny atao Masileny dia tsy lavitra amin'izany ary raha tsy atao hoe tompony dia zanany. Tsy nentina andriamatoa atao Masileny nentina ny rehare any zany na ny zazahoana atao anatin'ny fiainany, fa au contraire. Maro ny olona nifandray tamiko, surtout zany hoe nipetraka ela taty andafitra aty zany, fa hafa ny fomba nifandraisako tamin'ny andriamatoa atao Masileny. Ny onanay Mindalà moa dia izy moa zany tonga dia ataony elahy
satria zandriny be aho. Fa za ndray tsy sanana ho ialana azy mihitsy satria zoky be izy. Ny union-anay dia nandritry ny fotoana nanomanana na pendant ino izy teo la composition du gouvernement de transition tamin'ny andron'ny Andriamatoa Guy Razanamaso. Dia ny tena moa tamin'izany mbola somary tanora dia serviran'ny whisky ho an-drareo lehibe no nataon'ny tena sady nianatra amin'ny politika ihany koa hoe zao kay ny fanaovana azy. Satria tamin'izany ny lehibe dia tsy mandroaka hoe ndala isan'ny zazakely mivoaka any fa au contraire afaka mipetrapetraka eo dia miservira an'izay mitadin'ny whisky. Fa nanomboka nisy fampitana ny traikefa zany sy le fahaizana ary ny fahalalana ny Madagasikara tao anatin'izany. Rehefa taty amin'ny faraparany hanomboka ho vita ilay izy dia teo Andriamatoa atao Moseley. Samy sola ry zalahy tamin'izany ary nisy olon-dehibe anankiroa no nanipresente anahy taminy. Tamin'izay teny izay no navariana ahy hoe ahoana ary ny nahatonga an'ireto lehibe reto ny teny an'izany hoe Fleury hozy zareo. Rehefa niriana any aloha hiditra eo amin'ny sehatry ny politika dia miaraha amin'ny Atome. Manko nataony rahalahy satria samy lehibe rahalahy dia mifanao ialahy. Miaraha ialahy amin'ny Atome fa tu ne regretteras jamais. Bien noté ho aho. Dia any izy mandeha any dia tonga izay rahalahy kosa aloha dia mifampisympathiser. Tonga izy dia nanatona anahy fa nga zany ranao politika rahampitso. Dia tsy haiko rangaha fa dia zany no resahan'ny rahalahy io ko za gaga fotsiny hoe raha hiditra amin'ny politika. Ah non, pour l'instant, moi je suis dans le business, je suis indépendant, sy karaha. Dia niresaka be zay dia lasa se sympathiser. Dia rehefa tonga ny fotoana nieritreritra hoe ho candidat dia nitady ny Atome Sileny aho. Ary eto aho manambara aminareo zany fa tamin'izany andro any tsisy nalala. Fa izay mirahalahy ihany no malala. Asa probablement Alban mety malala angambany. Fa nafarako manokana Andriamatoa Atome avy any Nosy be. Napetraka teo amin'ny hôtely en face-ny Brahoka izy a. Petraka tao izy pendant 2 nuits satria mifampidinika tsara izay mirahalahy hoe ianao ary zoky be araky ny afatry ny ray aman-dreny dia ianao ny eritreretiko ataoko directeur de campagne. Tena faly be izy. Faly be izy tamin'izay ary hoy izy mantsy anahy hoe ary lahy ty tena mihaino ny afatry ny ray aman-dreny a. Ka iza ny teny soa fa tsy ny ray aman-dreny tamin'izany. Ka dia miangavy anao aho a. Ok lay zandrilahy tsy olana zany dia ndao asiana champagne dia misotro champagne teo izay mirahalahy. Il adore les bons vins. C'est un bon vivant. C'est quelqu'un qui est très très cultivé, je vous dis. Ary manana réseau politika matanjaka izy aty a Frantsa. Misy vizity tamin'izany andro any nasiana nataony taty karazana savaroninandro tena vraiment fructueux. Malheureusement moa tsy tanteraka ny revirevinay amin'ny rahalahy satria no niaraky ny Andry Rajoelina sy ny fatahorany dia nibloqueny teo amin'ny start-ny bloc zay hoe tsy afaka mandray anjara ianao fa tsy mipetraka tany Madagasikara. Ka je rends hommage à un cher ami, un grand ami. Na dia tsy dia nalala anahy koa aza ny fianakaviany fa nanana relation tsara sy naharitraritra aman-taonany izay sy Atome ary miondrika mpanajana eo anatrehan'ny nofo mangatsiaka ny Atome. Raha ny filazan'ny fianakaviana dia amin'ny sabotsy ny fanasitrihana, fanafenana rehefa ny andriana manko ny maty dia afenina. Avy indray andro zao isy teny aiza koa nisy andriana any Antemoro ny antsoina hoe andriana na hoe ranandria dia taranaka mpanjaka ary ao anatiny izy pour ne pas dire aho hoe tompony dia aleo atao hoe zanaka. Tokony ho fantatritsika andrinana analamanga koa zany fanajana ny fiandrianan'ny olona
fa tsy manambonimbony tena diso toerana. Amin'ny sabotsy io ny fanafenana ny nofo mangatsiaka ny atome, ny alahady ny fianakaviana aty Frantsa zany mivory, ny sabotsy koa mety miaraka daholo ny fianakaviany. Ny tenako manokana moa de tsy ho afaka ny amin'ireo séance anankiroa ireo satria efa nisy fivoriana voahomana elaela, sarotra ny amindra amin'ny andro hafa ilay fivoriana, ary efa nangataka sy nametraka ny fialan-tsiny amin'ny fianakaviana ihany koa, ny amin'ny tsy fahafahana manatrika izany fotoana anankiroa zany ka dia mirary fiononana ho an'ny fianakaviana Beranto sy Sileny, satria ireo zany ny tena fianakaviana akaiky amiko amin'ireo fianakaviana Sileny sy Beranto ireo. Koa dia samby tahian'Andriamanitra isika mianakavy, indrindrandrindra ny fianakaviana ny an-tanindrazana, misaotra amin'ireo nahay nitsinjo sy nanampy ny fianakaviana. Ny akama moa zany dia hanao ny hetsika momba ny mifanaraka amin'ny zany zavatra rehetra zany amin'ny fotoana zay mampety ny fianakaviana ary amin'ny toerana zay mampety ny fianakaviana ihany koa. Ka dia miandry ny fianakaviana zany zay ny amin'izay soavatsara samby ho tahian'Andriamanitra avokoa isika mianakavy. Davara ianao n'ity heritritsika dia afetsika hiditra amin'ny fotatin-dresaka momba ny resaka volamena. Naona lotre no fijaliana, voafidy ho anao ety an-tany, mangidy izay niafianao, kanefa toa tsy kivy fa io mijoro foana. Naona loatra re no fijaliana foana, voafidy ho anao ety an-tany, mangidy izay niafianao, kanefa toa tsy kivy fa io mijoro foana. Samba indrindra rezawe famana. Izeti bamanana Nizia wangu yao malala tar Fiana Laizana kati uverianzar Kivava kaza tar Aliwizia katar Iniziativa
Nayanao, ulamanane, nayanao kambu, yanao lembulureni. Yaina finalita, iyara samata, tikunio tiana, yanao lineliti. Samba Jinji Vareza Famana Yeah, Samba Jafariza Nisano Nedi Nisano Gala Jafariza Famana Nano Yeah Samba Jafariza Nisano Nedi Tsara be ilay hira amin'ny mahafinaritra. Ny resaka momba ny ndao rangaha resaka Aravalo no resahantsika. Resaka Aravalo sy Andry Rajoelina. Misaotranao Andriamatoa Guy Ravelson amin'ny resaka hoe tena tara sy mesona loatra izy izao. Mila tairina fa manonofy somary tarataraka ao amin'ny alatsiny indrindra toko mamanga ny fahoriana ho amin'ny marina namana silena. Resaka ny za moa zany mba niaina an'ilay kabarin'ny Andry Rajoelina dia ilay intervention nataony tamin'ny 30. Tena ho za hoe à ce point-là ve le mensonge amin'ilay malagasy tena miandry zany hoe mba misy réplique politique, stratégique et technique ataony mpanohatra amin'ilay izy. Ny zavatra hitako ny ankabeazany dia tora-po. Ty zany misy zavatra anankiray mba tsara apitaina ihany aminareo mpanao politika. Ny mpitondra fanjakana tsy maintsy obligé izy miteny hoe ohatra zao ny Andry Rajoelina dia ao anatin'ilay teneniny eo dia tena ridicule be. CSPD anankiroa ny vitany satria tsy maintsy miteny hoe navita an'izao, navita an'izao, navita an'izao dia tsy maintsy ny olona manao an'ireny kabary ireny manko dia olona intellectuel supposé na admis hoe intellectuel. On admet zany que c'est un intellectuel qui fait les... Ou sinon des intellectuels qui font ce genre de discours. Donc un intellectuel ou les intellectuels en question, ils savent pertinemment que raha vao mandefa zavatra anankiray dia tsy maintsy misy porofo ny zavatra teneniny. Autrement, sady tsy discours technique ilay izy no sady tsy discours politique fa discours nandro. Dia obligé zany le Andry Rajoelina miteny hoe nilena niasa tsika navita an'izao dia CSPD anankiroa ny vitan'ilay ry zany dia il les a cités. Autant ne pas avoir cité mihitsy le hoe CSP2. Ohatran'ny ahoana moa zany CSP2 zany raha ohatra tena mandinika ianao. CSP2 zany c'est même pas, on dirait une maisonnette e. Raha miohatra amina dispensaire norme.
trano kife à peu près 150 mètres carrés, natao hoe CSP2 raha misy na 200 mètres carrés andao atao hoe zay, de tranona 200 mètres carrés ve no vitanao? De ny ianao président no miteny an'izany amina discours officiel anankiray zay iantsonao vahoaka ataonao pompeux be le izy. Marina ny tenin'nga gangsta baba hoe ny fandrefesana ny zavatra vita amin'ity ray mitoraka ity ve no ahafahana mandrefa hoe na vita le fitondram-panjakana sa fandrefesana an'le fampanantenana zay tsy vita. Ny marina kokoa de ny hoe ny zavatra tsy vita nampanantenana betsaka kokoa fa tsy CSP2 anankiroa na hoe hôpitaly manara-penitra 13 zay sady tsisy morgue no tsisy WC. Hoy le raha namana mpiasa amin'ny fahasalamana zany hoe sady tsy manara-penitra no any amin'ny tsy tokony izy any amin'ny tsy manodidina ohatra hoe ny tanora zay. De le filoham-pirenena ataoko miroa era kely aloha mba mizesta koa amin'ny maha hoe tsy de mahavoa azy indrindrindrindra reto intellectuel ataorinany satria obligé au lieu de orientena any amin'ny zavatra hafa beaucoup plus percutant, tsy mila milaza ohatra ilay kabary de lasa mitonantonana any amin'ny gesticulation hoe na vitan'zao na vitan'zao, or nefa ny contraire an'izay tena marina hoe ireto mba zavatra vitanay raha ny langazy tena izy, ireto no mba vitanay raha ny langazy tena izy. Raha mba hoe misy humilité zany ny Andry Rajoelina sy ny ekipany de hoe niezaka ihany zay na de teo ary ty coronavirus ty fa ireto no mba vita ny fitondram-panjakana tao anatin'izay fiazana nataona izay. Fa indrisy nefa ozy raha lakamisy tsy zay ny fomba nitondrany azy fa gesta anankiray manadala ary vao maika mahalotika na miheno azy ara satria raha ny en'izany kabary zany aho de tsy naharitra 3 minitra na 4 minitra na de forcé ary zany fa ho za hoe za indray ry malagasy de tsy forcenao andeha anazava an'izany kabary ridicule zany. Tena miala tsiny aho fa tena tsy forcenareo aho zany andeha anazava an'io na ilaina raha manazava an'ireny il est déjà acquis par le peuple malgache que Andry Rajoelina n'est plus la solution pour ce pays. Vao mainka mety ho tezitra amiko le malagasy raha mbola andeha anazava ny tenin'ny Andry Rajoelina indray satria tena miala tsiny reto olona fa tena mety ho lasa izaho indray no mety hitapo ny farany amin'ny zavatra tsy mety ataon'le bandy kely io. Efa azonareo ny fandehan'ny Wendclens rehetra, fandehan'ny pitsopitsony rehetra, misy olona vao un gosse tena gaga mihitsy aho tamin'izay efa nitantarako anareo ty de ny papany zany le misaky mody de mijery vaovao avy any Madagasikara foana de manaraka Real TV na manaraka TV Plus reo ihany manko ny tena be mpanaraka. De nandalo le zanany de sendra Andry Rajoelina no teo amin'ny télé, un gosse de 7 ans de hoy le zandry kely hoe mais papa t'en as pas marre de regarder ce macaque, c'est un voleur, tout le monde en parle, c'est un voleur. Taitra be le dadiny hoe ahoana ary nafatraran'le ty an'izany de menatra le dadiny de tsy sazoka fotsiny nizapehan'le izy. Zany hoe efa zavatra tena lalipaka ao malagasy zany le tena hoe haine mihitsy vis-à-vis amin'ny nga Andry Rajoelina fa tsy menatra le bandy. Tena zany tena hoe tena tsy mifaditrovana le bandy ary tsy menatra izy. Zay koa zany tena hoe culture anankiray tena mba hoe tena ahoana raha nazahoana an'izany culture zany. Taiza raha ny fomba nitezaina an'itony olona itony
Normal ihany satria zao zavatra lazaiko anareo a. Tsisy éducation natao tamin'izany andro rajolo zany, tsisy. Fa vao manomboka maraina, io varavarakely io moa teo be sarety eo dia tsy misokatra mihitsy le amin'ilay aty manome an'ilay arabe. Fa vao manomboka maraina, manomboka eo amin'ny am'sivy sasany amin'ny folo eo, mandrapatapitry ny alina dia manao rami amin'olona na miaraka amin'ny olona nataon'ny dadany sy ny mamany. Rami. Ny tehizaina tao anatin'ny rami zany, ry andro rajolo. Normal mihitsy raha tsy mahalala an'izany atao hoe mitafienatra zany. Ny malagasy, nareo ve dia mieritreritra fa iren'le mpihira le manangatakatra any amin'ny faritra ireny dia tonga ho azo eo fotsiny amin'ny alalan'ny naim-pony? Non, 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 non. Ils sont payés. Ils sont payés. Pour les avoir, il faut payer minimum 5 millions. Dia arakaraka ny isan'izy ireo, FMG, arakaraka ny isan'izy ireo, dia ianao koa mpitondra fanjakana dia mety any amin'ny 10 millions any, fa ny olona mahazo ny vola moa indraindray 2 millions 5 sisa ny tonga any amin'ilay mpanao fihetsiketsehana. Et donc, déjà, il est ridicule. Il se ridiculise aussi en même temps. Satria ny zavatra ataony zany dia te hampiseho aminao malagasy izy hoe mbola misy olona aty a. Tamin'izany teny anareo hoe io zao fa bloqué, tsy invité taty an-dafy dia ny zavatra ho ataony zao dia tety amin'ny Madagasikara izy dia te hampiseho amin'ny international hoe mbola izany tiany malagasy. C'est ce qu'il est en train de faire. Mbola izany tiany malagasy dia hanao an'ity fihetsiketsehana ity izy hoa. Tena nanao izy. Tsy nenao an'izay zavatra noteneniko izay manko nareo. Fa izaho mba niandro nareo mba miteny hoe io indray fa manaraka ny tenin'ny Fleury. Tena nanao izy hoe lasa izy iny tety nandratra ny fotsiny hoe tapa-bolana après dia amidinidin'ilay malagasy ilay tenin'ny Fleury fa il s'était dit ouais, c'est une bonne solution pour entretenir ma visibilité, même si elle est nulle, à un taux pratiquement voisin du zéro, dia nataony le izy. Mila matadidy ihany koa tsika amin'ny zavatra ifampiresahana eto na zavatra heninareo eto. Eto manko misy style anankiroa hatramin'izay zany ny mihaino anahy. Misy mihaino ato amin'ny YouTube dia misy indray miandry an'ilay directa fotsiny vita dia vao vita izao zao tsika 143 personnes fa vao vita ity direct ity tonga dia any amin'ny 2000 personnes no mijery eo. Inona ny dikan'izay? Miafina ry zalahy, mihaino ahy fa tsy samy mihaino direct. Dia any ambadika any zalahy avy eo no mihaino an'ilay izy dia manao ny analiziny sy ny karazany any. Tsy olana amintsika izany ary tsy mampaninona antsika fa au moins raha mban'ny zavatra tsara tokony ampitaina eto nataony dia tsy nampaninona. Fa ny resaka hoe visibilité zay tsy mitondra fandrosoana ho amin'ny firenena zany. Amin'ilay raikala faharoa indray dia tena mba ohatran'ny hoe gaga ihany aho zany e. Gaga ihany aho hoe iny zany lalatina ny teny hoe Rakotondrazafy zany. Hoe tsy olona mandalo eny an-tsena 20 minitra na olona mpanangona tany malagasy no hanome lesona. Tonga saina hoe nataony hoe tsy olona ozy a. Dia tout le monde savait zany et tout le monde sait très bien que c'est Ravalomanana qu'elle vise. Du moins qu'elle visait. Satria samy malala tsika hoe maro ny fanangona tany nataon'ny Ravalomanana zany tany amin'ny faritra tany amin'iny aloatra iny, faritra aloatra iny. Faritry Befandriana iny, ny fananan'ny Rosy sy ny Somakodisy. Maro zany e, tsisy adevitra ny amin'izany. Ary ny hoe manome lesona ny fizarana faharoa, le mandalo eny an-tsena. Tonga saina hoe dia tsy manongo tena ve kialakely ity miteny an'izany? Nataon-dravalo zany.
Ary zany zavatra any tsisy adevitra ntsony. Fa izao nataon'ny Andry Rajoelina koa mbola pire noho izay. Tsy ilay saika niteniteny foana hoe vadikely. Tsy ilay bandy eo akaikiny na le miaraka amin'ny irery no manangona ny tanin'ny malagasy, fa mbola miampy ny karana. Firifiry ny malagasy voaroka vao maraina, avy ao tokantranony, ka tongavan'ny huissier sy ny miaramila sy ny tafika hoe tsy anareo tsony ity ny taratasy. Voafehan'ny ekipan'ny Andry Rajoelina tsy manodidina azy ny fitsarana sy ny domaine amin'ny alalan'ny fisinga ny ajo Andriananarivelo ao anatin'le ministera. Zany hoe raha taloha zany raha valy manana irery na de nisy any ary reo nanodididina anazy koa, satria zany resaka vary zany de tena tsy refesy mandidy mihitsy. Ilay madama tery Anosy Zady tery, anazy rery ny vary fa hita tanteraka ary tapoka tao anatin'izany raha ngia fétition Rakoto Andrinindrina, izay anisan'ny roi koa tamin'ny fanafarana vary tamin'izany andro. Azafady. Fa vao tonga ny ara-valymanana tonga de vita kabary ary tena ratsinainanao diversification na activité de saika fahity ary potika tanteraka ny orinasa. D'ailleurs moa mandra-piongan-davalo potika tanteraka ny orinasa sy ny fitadiavana nga fétition Rakoto Andrinindrina, c'est olona mibrasser plusieurs centaines de milliards sans qu'il ne fasse, sans qu'il ne soit dans la politique à l'époque. No fantatritsika ihany zany. Fa noho ny fahafantarana ny hoe tsy mety le Andry Rajoelina no nanapahana hevitra mikajikajiana ny ara-valymanana teo, raha tianareo fantatra hoe ahoana kosa arako izy ary nanoana valo. Oui, nisy zany. Eritreretina hoe iova le rangaha kanto zava-doza fétition indray nolazainy fanamadika azy rehefa voabosibosiky ny olona tany izy. Nitondra adevitra androany momba ny sinema atondra valo. Tao anatin'ny 3 andro zay no nanao an'io. Iverena kely aloha hoe tsy tokony afaka manome lesona. Eo mihitsy no mampitombina an'le hoe ny Ravalo, ny Andry Rajoelina. Satria ny zavatra tenen'ny Lalatiana Rakotondrazafy ny momba ny Ravalo de tsy diso tompoko. Tena tsy diso. Misy mifanangona tany. Ary misy ihany koa fizazahoana anarery. Ny PPN zany de tsy azonao nidirana zany tamin'ny Andry Ravalo. Ny resaka participation amin'ny appel d'offre, amin'ny fanamboarana lalana na pont, rehefa tsy kolasy ianao de tsy tafa. Na inona moa le entreprise ny lery iny. Raha tsy olona akaiky an-Ravalo ianao na Ravalo, hoy ny malagasy izao, afo efa nandoro ny lambako, tsy verenako intsony. Ny tena marina de zao, maro aminareo misoutenir ny Ravalomanan'ireo, manakipy ny masonareo, ary tena mbola tsy victime loatra tamin'ny zava-doza natao Ravalomanana. Faharoa, maro aminareo reo ny tsy niaina ny fampijaliana natao Ravalomanana. Fa raha niaina tamin'izany nareo de olonareo hoe jamais zany hiverina ka ho voafitaka le rangaha iny. Maro manko le sinema sy le hetsika sinema amin'izao fotoan'izao ataon'le Ravalomanana. Ny tena marina zany de tsy afaka mifamelesina zareo roa toto.
Satria hoany zavatra tenenin'ny Lalatina marina ny amin'ny Ravalomanana, zavatra tenenin'ny Ravalomanana marina ny amin'ny Andry Rajoelina. Kapokaray zany ny zavatra ataony rahalahy. Zavatra mitovitovy ihany. Efa nionga ny Davalo zay vao tonga saina daholo hoe alerina anao Bois de Rose. Tratra tany an-dranomanelatra ny Bois de Rose, tratra tao Iavoloha ny Bois de Rose. Ianao zany vao fitaka ary amin'ny omby ery, hoe ilay miaramila lasa mambina omby, misy Bois de Rose efa mandeha. Dia imagine zany. Firy taona teo amin'ny fitondrany Ravalomanana, nisy Bois de Rose nandeha foana. Dia zany ve dia ataony ekipe maso amin'izany? Vitanao ve ny ekipe maso amin'izany? Dia nalefako ilay ady-hevitra androany hoe, satria tamin'ilay fifidianana indray zany dia asorina ilay palitao dia mojety ohatran'izao. Style iny zany, marketing politika hoy zany ilay nga Yvon Namelakafatra. Dia mamorona théorie tapika eo zany nga Yvon Namelakafatra hoe io zany marika Ravalomanana tsy misolakanjo mihitsy. Tsy maintsy ao anatiny foana iny pull grenat iny. Lasa ny saiko hoe marketing politika tokoa raha ve ty, satria matoa ny resaka an'iny dia hitako hoe tena misy olona manoro azy amina image tokony ataony hoe ianao dia tokony haka image-na paysan. Zay dia izy zany. Zany hoe ilay tamin'izy tamin'ny élection présidentielle amin'ilay cravatte mena sy ilay palitao entineto dia midika hoe c'est quelqu'un de dynamique et prêt au combat, satria manche courte naseho tamin'izy hoe mbola bokibokiny le risy ny karazana. Raha amin'izay domaine izay dia tena marina hoe misy tokoa amin'ny alalana ny fomba fiakanjo tahaka ny Mao Tse-tung zao dia mazava be, tahaka ny nga Mobutu tamin'izany andro dia mazava be, ny nga Sanguessu zao ohatran'izany mazava be koa, ny nga Fidel Castro dia ohatran'izay. Fa ny Ravalomanana zany Mandela koa. Fa ny Ravalomanana zany rehefa tena définisiavanao zany jerenao. Et je peux vous assurer que c'est impersonnel. Tsy tafita le message le tiana ampitaina amin'le marketing politika tianao lazaina ry Yvon. Dia lasa ianao mamorona fotsiny hoe Steve Jobs, Ratsimamanga, Simon and Garfunkel, zay ihany ny tena fampanehana tamin'izany dia mba mifantatra hoe inona Simon and Garfunkel ve dia tsy misolakanjo mihitsy. Dia nohon'ilay fanatisme dia mamorona théorie sy ny nobile tapika ao zay miresaka midika zay dia hoe snob. Dia manontany aho, marika Ravalomanana ve dia azo considérenao hoe snob? Il n'est ni snob ni classe. Izay mihitsy mahatonga an'ilay conseil en communication mametraka anazy hoe alao ianao mampita an'ilay message na paysan fa c'est ça qui vous colle à la peau. Et à la base, le débat en question est un débat de non-sens, pour ne pas dire carrément insensé. Enfin, l'objectif du débat était en fait un piège. Afin d'évaluer aiza ho aiza ny mbola fitiavan'ny ireto mpanaraka ny Ravalomanana reto anazy. Dia tsapo ao anatin'ilay débat fa quitte à mentir, à créer des mensonges eux-mêmes. Zany hoe déjà Ravalomanana efa ao anatin'ny mensonge tanteraka, dia ilay olona manaraka azy koa mbola miditra ao anatin'ilay mensonge tanteraka. Zany hoe entre zany hoe resaka poker menteur zany ity. Zany hoe tena tafiditra ao anatina mensonge tanteraka zany amary eo kany. C'est insensé de parler l'habit ou les habits que portent les gens. Je le reconnais, mais pourquoi je l'ai fait? C'est pour évaluer, oui, comment les gens qui apprécient, qui soutiennent Raval, le soutiennent, ou sinon le supportent. Est-ce qu'ils sont encore? Est-ce que ce sont des gens sensés?
nahoana et? Ny mihazakazaka zany ny aloha ny teny hoe zany koa ve de zany ny resahany e. Alaoko raha mahita an'ireny mihaino an'ireny tsara, marina ny azy hoe zany koa ve de zany ny resahany e. Reny ny bonne réponse zany. Fa ao anatin'izay misy an'le manipulateur manipulé. Mamorona ampidiriny tapoka atao hoe ciné nobilem. Eritreretra ihany aloha fiteny ve zany ciné nobilem zany? Enjana koa ty vara namelakafatra ty hoa. Tena sao de lafo le riz mivendrana fa aleo tedavy tsara mihitsy aloha. Satria mety olona manapa zay manko le izy rehefa etaie araky ny lazaiko anareo tery aloha hoe rehefa andeha hanindry olona izy de mamorona zavatra amin'ny teny vahiny tapoka eo latinina zany na latin de hoe ciné nobilem. C'est tena tsy ça n'existe nulle part. Le nobilem zany. Ary tsisy ifandraisan'ny hoe snob. Zay manko ny dikan'le ciné nobilem zany. Dikan'ny ciné manko sans SANS de mbola misy dikany anankiray hafa koa. Fa ianao zany tonga saina hoe ahoana ary zany revin'le rony zany? Tena de mensonge à mensonge zany, il n'hésite pas à mentir. Le Ravalomanana efa mandeha amin'le mensonge hoe forcena fotsiny izy s'habiller paysan satria zay ny tediavin'le cabinet de communication ou comportement mba hoe akaikikaiky ny vahoaka kokoa, mijaly ny vahoaka de tsy mila tsy mila zavatra extraordinaire, tsy mila zavatra exubérant fa rester paysan. De nefa izy déjà am'izay le hoe rester paysan zay efa tsy mipasy. Le olona tonga ao Mercedes classe G zay hors portée de budget pratiquement majorité an'le malagasy. Donc efa tsy mipetaka le izy. De le olona tonga koa nefa misy haine industriel. Dika zany le cabinet de communication conseiller Andravalo na le zanany conseiller anazy zay miseho expert amin'ny resaka image dia tsy mahay satria tsy mikolona le izy ary tsy naturel. Izy tsy malala fa afaka mividy pull na manga na fotsy na mena toutes les couleurs Ravalomanana. Izy tsy malala fa afaka mividy blouson cuir noir de toutes les couleurs Ravalomanana. Donc cela va sans dire zany hoe stratégie de communication na marketing politique. Fa de là à créer des théories hoe ciné nobilé zay tsisy ifandraisany am'le izy am'le olona. Parce que quand on va dire ouais Marc Ravalomanana est classe, non ozy ny olona. Marc Ravalomanana est snob, non ozy ny olona. Marc Ravalomanana est paysan. Mbola maro mety contre an'izay. Zany hoe le Marc Ravalomanana en question est impersonnel. C'est quelqu'un de sans qualification. Oui. Satria galvaudé loatra le imagin'le bandy. Le rangahy ary tsy misurprendre, tsy afaky ny surprendre olona tsony Ravalomanana amin'izay zavatra ataony satria efa image galvaudé. Efa tapitra ihany koa le période-ny Andry Rajoelina hoe manataitra olona io izy miezaka ny miova fomba fitafy io. Tafiditra ato anatin'le Raoul Dinita manko izy. Le Raoul Dinita ohatran'ny aretina hoe tendinite sy ny karazany. Io aretina Raoul Dinita io zany le amin'le fomba fiakanjo miseho miavaka ohatran'ny de volo manapozona ny malagasy. De tafiditra ao anatin'izay le Raoul Dinita zay nge Andry Rajoelina. Fa ny Marc Ravalomanana tsy izay. Stratégie de communication tena diso tanteraka. Même bandy mahita anazy efa ty rangahy ty ve ahoana e? Manao blouson le ry de io akanjo bagrena foana de jerena indray le ambany le jeans de tennis indray. De le tennis amin'io tsy mbola hoe miainga akory. Ny tanora amin'izao fotoana zao tena exigeant. Jerena bandy ianao fa tena ity ve ianao rehefa président tsy miainga ity a. Miditra amin'ny détail ohatran'izany ny malagasy amin'izao fotoana zao. Je reconnais que le débat, le poste, la publication est ridicule, mais vous étiez aussi plus ridicule que la publication.
raha betsaka ny teny tao hoe zany koa ve natao ady-hevitra teny anareo reny no marina. Marina ny anareo reny na de ny kritika anary nareo ny ekeko satria marina. Fa misy olona mamorona théorie diso, théorie manipulatrice, hitondrana manipulena marina fa misy intellectuel kely, misy fahaizana kely nentina mitrandrahany reny olona reny, fa le izy nentina himanipulena an'le dondrodondrona ary zay mihitsy mahatonga an'le hoe eo zany ianao mahita am'izay hoe satria rehefa nentin'le pseudo intellectuel le théoriany de tonga de maromaro teo amin'ny 3 ambin'ny 4 teo no nanaraka an'le théoriany marina mihitsy zany e, tena mety zany e. Et vous voilà. Voilà pourquoi notre société, elle paye nos propres erreurs. Izany ny ilana n'itony fandaharany tony mba ahafahana misensibiliser ny malagasy hoe or malagasy ianao ny de eritreretin'ireo mpanao politika ireo fa vendrana e. Ianao ny ary malagasy de eritreretin'ireo mpanao politika ireo fa dondrona e. Raha misy de misy ny tena hoe makafy an'izany ravalomana an'izany amin'izao fotoana izao, sako miteny aminareo fa même pas 5%. Na 10% andao atao hoe 10% ny population malagasy. Sako ihany koa miteny aminareo fa raha zany andro radiolo zany 10% malagasy koa makafy amin'izany. Fa mbola misy an'ireto le 80% c'est mbola tsy fixé. Fa ils attendent leur star. Et une star, elle doit surprendre. Elle doit être convaincante. Elle doit être pertinente. Elle doit être percutante. Et elle amènera des solutions. Mihaino an-dravalomana ianao zany de hoy izy efa hitantsika ny solution fa za matahotra intsony e. Ho avy aho. Mais jamais il a parlé de solution pour l'amélioration de la condition de vie des Malgaches. Jamais izy niteny hoe ity ny stratégie. De hoe aferinay aloha stratégie zao. Mais non, foutaise. Inona stratégie ankoatran'ny fanampiana ataon'ny bailleur de fonds de izy manampy azy eo tikany tsy tikany. Fa tsy maintsy misy stratégie hafa zay ahafahan'ny olona inoana. Fa ho andehana amin'ny fandrosoana tokoa ny malagasy de anankiray ihany sacrifice. Sacrifice nareo mpitondra ireo. Any Suède tompoko, any Finlande, any Norvège, mandeha bicyclette ny ministre, mandeha métro ny ministre, any Allemagne mipetraka amin'ny appartement ny premier ministre. Aza mitabataba loatra ozy izy Angela Merkel fa sao de eny ny voisin ny tabatabatsika efa andro alina loatra zao. Misy zany. Raha mpitondra fanjakana avy any Allemagne no mitsidika ny tokantrano André Rajoelina sy Marc Ravalomanana de mitolagaga. Les gens ils vont baver. Et on dit que Madagascar est riche. Plutôt pauvre. Zay ataoko anareo hoe nareo variana mihaino an'le clin d'Antin sans aller en profondeur. Ny hitondrana anareo hanana capacité d'analyse armée amin'ny resaka paramétrage na hoe fomba fanaovana critique na observation no isinony tony fandaharany tony hoe au moins zany misy manao sensibilisation hoe jereo ny ohatran'izao, jereo ny ohatran'izao. Misy olona anankiray zao tena niteny tao ary nafinaritra. Izy mety pro Rajoelina, tsy problemako zany. Fa au moins izy nametraka an'le débat amin'ny toerana tokony hisy azy hoe re olona e. Ianao ve raha manaja an'le olona andehananao isan'andro de les mêmes habits isan'andro. Vous ne surprenez pas. Io foana ianao, ino foana ny akanjo entinao. Ny
tsy ilay fomba fiakanjo le zazavavy na le olona nanoratra no zava-dehibe amin'izany resaka zany, fa le fijerena le fandraisana an'le olona le première prime abord iny na le première approche iny na le première ressenti iny zava-dehibe ary marina ny azy. Misy olona tonga de vao miona aminao tonga de ozy anao pasy zany olona zany satria inona misy an'le paramétrage samy manana ny azy ny olona, c'est tout à fait humain. Fa rehefa maromaro manomboka amin'ny tena tsy tafa kosa raha anaty bany ty satria mipody zao izy de ty akanjo bagrenat ity miezaka mamorona artificieux le fanatika zany. De farany natao mihitsy jereo Einstein tsy misolo akanjo mihitsy na avoakako, jereo Mark Zuckerberg sucre mako ny dikany tsy misolo akanjo mihitsy na avoakako ny sary izy micostard ity izy manao polo. Steve Jobs tsy misolo io na avoakako ny sary. Tsy tenenina amintsika hoe resaky satria tsy manana argument zalahy ahafahana midefendre an'le hoe ravaly tsy misolo akanjo efa votokovy ny trésorerie sa inona ny antony. C'est un débat insensé, non-sens, noho ny ezahana ho hisy sens amin'ny alàna amin'ny fiarovana an'le zavatra ridicule de mamorona théorie nandra fotsiny ny sasany tokony ho fantatritsika zany hoe ny olona miaraka amin'ny ravaly zany kita mamorona ny zavatra tsisy. Le snobisme se définit par le caractère, le comportement et la simplicité et surtout l'humilité. Ananandravaly ve zany hoe humilité zany? Kapokatsika hoe efa hitako ny stratégie ho avy hijoro rehefa atao nefa ny analizin'le fijoroana ianao vahoaka no tedaviny hijoro ala plasiny nefa rehefa vita amin'ny fijoroana vahoaka de izy niaka amin'ny fitondrana de avy izy mandalo ny mahazo amin'le ho an'ny merikatsinina izy iny de ozy anao iny ravaly tsisy metsena teto aminay niny tam'izao zao izy zay tsisy anandalovana eto aminay. Oui, c'est fini le duperie. Zany ny antony isiny tony fandaharany tony anazavana amin'ny malagasy hoe fitahan'ny mpanao politika anao maiza mitandrina fa na io fomba fiakanjo io ara de cinéma daholo. Miakanjo ohatran'io izy mba te hampiseho akaikikaiky ny vahoaka kokoa. Non, mbola misy an'le resaka volamena dahoara. Ty hiro ty zany nalefako ty mba tsy hisian'ny fanenenana nenona ny titrany Mr Saïda no manao azy. Eto zao vao manomboka eto ohatra misy sarina pont fahitako an'ity pont ty any Miami izy ty any amin'ny état de Floride fa Indria Saïda aloha no mahita azy mety misy mitovitovy any fa any Miami ny fahitako azy ty dahoara. Alefaça iza Tsapako hoe feno alahelo ny andro arive masoandro mody mampatsiaro ny olodine tapidalaka leza tsy afaky iterina ny aorinde amafany ranomasina pisakaiko anao fa misy teny mahely sany fity malemy fa lasa neto akehitry natokanao tamreny zio matikambana mila vila lepona sisa mamiravira zaka tabatabanao ny foko zao tokana rery sy magnilila fa malina ny fanaovantsika velome malalako mifity manakamo ka tsy mahay mifone fa ty soko ekekoe
malahelo aho manenina malahelo aho zaho enao efeny atsandry nolo kafe manirely aho mangina manirely aho zay rehetra ny ainatsika konga mba voafafe lenina tsalofa ho afary raha misy olona tianao karakara tsary aza-pahoriny izy aza velanao ihany andoriny mitady anazy ianao ka mety efantaly lenina tsalofa ho afary raha misy olona tianao karakara tsary aza-pahoriny izy aza velanao ihany andoriny mitady anazy ianao ka mety efantaly tarakeo Aragewe, Aragewe, Aragewe. Itagano marfianao tsy nahitana efa miala-dala ny anareo sambatranareo mifampitatano tsafeniko fa marary angabarazoko nataho miamety eto am'izaho le fotoana zay ny famaritsika tsy avelam-pandaho ianao iny fantazoniko e ny ampomboboniko e nomeko anao ny fitiavana rehetrarehetra zay nangoniko e ny famalina ny fanaovantsika velobe malalako mifidy manakamo ka tsy mahay mifole fatisoko tekeko e malahelo aho manenina malahelo aho zaho enao efeny atsandry nolo kafe manirely aho mangina manirely aho zay rehetra ny ainatsika konga mba voafafe lenina tsalofa ho afary raha misy olona tianao karakara tsary aza-pahoriny izy aza velanao ihany aloriny mitady anazy ianao ka mety efantaly lenina tsalofa ho afary raha misy olona tianao karakara tsary aza-pahoriny izy aza velanao ihany aloriny mitady anazy ianao ka mety efantaly tarakeo Aragewe, Aragewe, Aragewe. Le resaka le hoe fanampiana ny misy resaka manko io fanampiana ny artiste de tena mino ve tsika fa ny artiste ny tena voadona mafy fa manomboka mikotrokotry ny artiste ry zalahy de zay le hetsika e fa bon entako atsika hoe mila mandinika tsika ary mila mieritreritra fa de daviny zalahy amidy sur place fotsiny na tena hoe zay e amidy amin'ny hafetsena fotsiny vidiana amin'ny hafetsena le malagasy satria dominy any amin'ny fonao ianao de voadona de zay le izy resaka volamena no ataotsika zafady rapitso manko isan'le fitsarana amin'ny resaka bail extradition na hoe resaka extradition zany na hoe ho extradena zany ireto malagasy telona voasambotra any Afrika Atsimo zao vaovao aloha no lazaiko atsika misy enquête internationale amin'ny resaka fandehan'ny volamena atsimo andrefana surtout atsinanana avaratra amin'ny resaka ny famarotana volamena illicite atao any Afrika miainga amin'izao fotoana izao andao atao hoe teo amin'ny 2 volana teo ary
tsy afenina fa sehatra média iraisam-pirenena matanjaka no manao an'io ankety io na io investigation io. Raha sitrapon'ny tompo any amin'ny volana septambra any no projeté io investigation io ho hitanareo zany, ary raha sitrapon'ny tompo koa dia anisan'ny investigateur ampanetretena tokoa voaasa handray anjara amin'izany investigation zany ny tenako. Zavatra roa ihany mety ahatonga an'io reportage io mety tsy hivoaka. Ny voalohany, amin'ny alalan'ny constituena ny proof rehetra mba ho matérialisé, ary faharoa mifampiankina ery amin'ny voalohany, azahoana ireto belligérant na ireto atao hoe stockholders zany mpandray anjara ao anatin'io filiera ray io hiteny na de hoe visage couvert ary. La verdict. Zay zany ny azavako aminareo, zay lazaiko anareo zany hoe tena misaotra anareo reto ary misaotra ny mpanaraka ny sahisin-dao mihitsy ny tenako, fa mety tsy tonga tamin'izany akory satria tena c'est un des grands amin'ny resaka média audiovisuel no manao an'izany enquête zany. Tsy azoko tenenina eto moa hoe iza ny olona tena nanohana anahy tamin'izany, ary mikitika anahy hoe ndao sahia ao anisan'ny enquêteur sy ny investigateur ao anatin'izany tsika, satria dia anisan'ny nanaitry ny olona zany sy nampagaga ny olona zay manaraka amin'ireny zavatra ireny, ny pertinence ny zavatra lazaintsika momba ny réseau na ny filiera ny volamena miala avy any Madagasikara ka miparitaka any Singapour, Hong Kong, Dubai, Kenya, mandalo Addis Abeba, nandalo Tanzania ihany koa taloha, ary ny participation active amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny fifidianana jet privé amin'izany zavatra any, ka na ny précision-ny mpividy na ny vidin'entana sy ny tonnage na ny grammage tratratsika dia nampitolagaga an'ireto ny tena marina de hoe atao interview ny tenako, fa rehefa nanao interview aho reto média mpanjakana matanjaka reto dia nahita izy hoe non, mety parce que vous êtes très avancé sur l'investigation et les enquêtes, on va vous prendre comme co-signataire amin'ilay investigation. Raha sitrapon'ny tompo dia ao anatin'izay zavatra itsika rehetra, satria ny ndao sahy ny akama no tena anisan'ny tompony andraikitra ary anisan'ny raison d'être zany atao hoe fleurir Kotomalala zany. Misaotra antsika rehetra any amin'izany, satria na sanatria raha tsy raikitra le izy dia fa au moins ny proposition nandeha zavatra roa zay ihany no tsy maharaikitra azy, on aura du mal à constituer les preuves parce que c'est un monde, c'est un business là où le non dit et le non écrit sont impératifs. Eo zany maha investigateur anao hoe mahay ianao na tsy mahay, ahafahanao matérialiser ny zavatra zay fantatrao à travers ny enquête nandehananao sy ny karazany. Amin'izao fotoana izao raha ny élément eo am-pelantanako, le conditionnel est de rigueur, je peux me tromper.
à virgule, le conditionnel est de rigueur et je peux me tromper. Satria amin'ny zavatra anankiray ao anatin'ny anketa ohatran'io dia parametra maromaro no tonga am-pelantananao fa tsy midika izay hoe voatery hanaraka n'iny parametra na iny parametra azonao iny ny fivoarany raha. Raha ny élément sy ny parametra rehetra eo am-pelantanako dia tsy ho extradé mihitsy aloha ireo malagasy telo-lahy any Afrika Atsimo. Afaka mandry vony vato zany nareo telo-lahy fa tsy ho tonga aty Madagasikara dia tratran'ny maltraitance, tratran'ny agression, tratran'ny pression, iovaversion amin'ny resaka audition na déclaration. Zavatra lazaiko aminareo eto ary tiako ho fantatry ny malagasy tsirairay avy. Ireo malagasy voasambotra tany Madagasikara dia na iray aza tsisy nahita volamena. Tozonareo hoe normal be zany fa mpangalatra izy. Oui, dans un sens oui. Fa zadino fa centre anankitelo d'enquête zay tsy nifamotoana na hoe afaka niresaka no nanaovana ankety. Unanime izy 13 menadasa firy izy no any hoe tsy nahita volamena zany, y compris les 2 pilotes. Ny any Afrika Atsimo no teny hoe tsy avy any Madagasikara ireo volamena ireo, unanime izy telo-lahy. Aza matahotra nareo efa lasa ny Afrika Atsimo ny dossier momba ny hoe tsisy volamena hitan'ireo zalahy ireo ary inona zany ny zavatra mety mitranga. Eo mihitsy no mipetraka zany le doute satria rehefa nosamborona indria DG-n'ny ACM dia navoaka ny maraina dia nosamborona indray ny hariva rehefa avy nampanekena nanao siniana passation ary probablement le conditionnel de rigueur mety nampanekena hoe nahita volamena ianao. Zay no lavo n'ity tovolahy ity. Satria izao ny zavatra teneniko anareo. Zay no ataoko anareo hisy rebondissement ty affaire ty. Zao ny zavatra lazaiko anareo. Raha ingara maolo miaso DG amin'ny ACM dia miala tsiny atoko fa miteraka tao anatin'ny fananana ary miaina tao anatin'ny fananakarena. Azonareo an-tsaina ve fa manana immeuble anankiray ao amin'iny avenue de l'indépendance iny, iny tovolahy iny, amin'io Samokova io, anazy io. Donc, raha olona sensé ohatra zany ao anatin'ny fianakaviana raha maolo miaso, donc raha manandray be, tsy ho rareny zany. Nde ho azo mifakampanahy ve pour 25 na 50 millions. Satria tsy olona ray no giadra, tsy olona ray no ndray tsikombakomba zany raha ohatra zay le izy. 50 millions ve dia azo mifakampanahy zany olona zany? Non. Sarotra. Fa ny zavatra marina dia izao. Ary eto ny tsy takatry le fitondram-panjakana malagasy. Fa takatry fleurirako ty malala. En reconnaissant que l'or en question, les lingots en question proviennent de Madagascar, le gouvernement actuel est en train de reconnaître que le territoire, la frontière, l'aéroport malgache sont des vrais passoires.
Fa izy amin'ny mahatonga anazy passoir ny mpitondra irery ihany. Zay nataoko anareo hoe les gens ils sont pas dupes, les gens ils sont pas bêtes, tonga de mandeha ny analyse rehetra ary efa nalefako zay analyse zay, zay mémoire zay, sahako milaza aminareo amin'izao fotoana zao fa midote ny fitondrana ny autorité sud-africaine hoe avy any Madagasikara io volamena io. Za zany mbola tsy définitif fa tsy définitive ny analyseko na ny propos. Quand on fait une investigation, une enquête, on ne doit pas privilégier une piste sur laquelle votre cœur a tendance à accepter. Il faut toujours prendre les deux cas au même pied d'égalité, les deux pistes. Et avant Madagascar, tsy avy any Madagasikara. Fa zavatra mitranga dia zao manana tendance andeha any amin'le hoe tsy avy any Madagasikara io volamena io. Donc no bails extradition tomorrow. Postponement no possible ary iny tany amin'ny moato ny zavatra hitranga io. Mety ho diso aho mety ho diso aho fa manofy ianao fitondram-panjakana malagasy raha hieritreritra ahazo ny extradition andreo olona raha izay. Rehefa izay ny zavatra mitranga satria venareo malahelo fa nisy olona navita zany raha mivoaka tao Madagasikara le volamena dia samborinareo ohatran'io ny olona tsy manatriny, le olona efa nilaza hoe aiza koa nisy olona anao trafika dia ho asehon'izao tontolo zao le volamena. Le olona efa nilaza hoe tsy nahita zay dia maninona ny zanak'olona kadreny ohatran'io. Vao il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines miala voa Madagasikara député sy conseiller spécial ny Christine mitondra volamena. Député nakany Addis Abeba, nandalo Addis Abeba nakany Dubai. May be ny le izy. Tsy fantatry laisany akory. Fa ny instance internationale nous saisit. Dia zao laisany vao mikoropaka daholo hoe lazay Fleury fa nisy an'izao dia tonga dia nisy avion. Il y a une semaine. Tena savaina jusqu'au de fond en comble hozy ny vazaha. Milaza ireto maromaro any Madagasikara tsisy olona hiexporte na ao amin'ny fitondram-panjakana io ary. Ny piloty ary possible ny piloty mitondra le avion tsy malala akory fa hoe marchandise diplomatique na dossier diplomatique ty tsy azonao sokafana niraky ny manam-pahefana miaraka amin'le avion dia lasa. Malasa sainany maro. Anaty ankety any zany. Mahita ny avion fraise misary so lazaina hoe miteniteny foana indray fa misy zavatra dia tsy maintsy hetahena amin'ny preuve na tsy asehonao ary izy ka rehefa angatahana aminao dia asehonao hoe tiany sary toko. Zay ny asahina miteny an'izany. Misy avion fraise régulièrement. Janona ny ory tamboho. Oui. Inona no ataon'io avion io? Ho avy ny fotoana tsy maintsy hanazava an'izany rahalahy reo fa tsy anjarantsika milaza ny zavatra mahamahana ny olona amin'izao fotoana izao. Dikan'izany adinoy ny extradition ary possible tena fort possible tsy miverina aty a Madagasikara satria tsy avy aty a Madagasikara le volamena 370 kilao. Dia hoy ianao amiko hoe inona ary nidiran'ny fanjakana amin'io? Manana milatsaka avy any an-danitra io aminy. Malagasy mitondra an'lisy dia manana milatsaka avy any an-danitra
dia alainay. Ça fait quand même 3 500 000 $. Hein. Qui c'est qui va pisser dessus? Qui c'est qui va refuser? Mais il ne savait pas qu'en s'appropriant des lingots en question, ils sont en train de reconnaître que Madagascar est vraiment une île passoire. Mais iza irery no afaka mahatonga ny Madagascar ho passoire ny fitondram-panjakana. Oui, satria rehefa natao ny analyse ny export illicite tonga any Dubai, dia fantatra anie ilay olona mivarotra azy reto aby. Amin'ny zavatra illicite zany. Pourquoi ils sont jamais arrêtés? Misy bretonant. Voilà pourquoi je dis il y aura l'enquête internationale est déjà en cours. Maintenant, il faudra matérialiser les preuves. Ce ne sera pas difficile à mon sens. Mais ça nécessite beaucoup de voyages. Zay, tsy hisy ny extradition raha zay ny eritreretintsika malagasy satria ao anatiny tena atao hoe fitondrana mpamitaka tsika ary tena mpamitaka. Tsy misalasala akory izy mangataka rapatriement an'ilay zavatra nefa izy tsy manana proof taratasina iray aza na proof témoignage anankiray aza, zay no mahatonga an'ireo le voasambotra ireo voalako afaka mana-proof hoe nahita volamena zay ary avy aty Madagasikara tokoa. Dia boakely Motisonino zao tamin'ny ankety tsara ho fantatritsika zany. Ankety voalohany dia voadarika ary voaterinentina tany amin'ny hôpitaly mihitsy satria izy dia nilaza fa tsy nahita volamena zany zay ary tsy nandefa volamena zany zay, dia forsena fotsiny forsen'ireo gendarmerie ny bomba ilaza version hafa satria aza adino. Ty zavatra tokony ho fantatritsika. Lasa zavatra tena pozitiva be ho an'ny olona manao an'io volamena io ny fisiany eo afiarany Afrique du Sud. Dia za efa ry zalahy zany manao monopole an'ilay izy dia tikano tsy tikano. Actuellement, l'or coûte autour de 900 000 francs. Non. Oui, 900 000 francs gramme. Équivalent 100 $, j'en ai. Disons là, c'est comment 500 000 à 600 000. Fidanan'io olona kaiky any Andratjelona io ny volamena ary izy rery sisany afaka mi-exporter. Zay no nahatonga anahy miteny hoe tsy maintsy lazaiko ny malagasy an'ity ny farany. Imagineo fotsiny hoe ny budget navoakan'ny Reuters amin'ny volamena lafo tany Dubai avy aty Madagascar de manière illicite avoisine les 120 millions de $. Or nefa raha henontsika teo 30% ny bénéfice amin'ilay izy. Donc il y a un écart de 40 millions de $, facile pour ces gens-là. Samby mieritreritra, samby tanin'Andriamanitra mandra-pianatra tompoko. Mody mialabala fantatro ny ao an-tsaina ho anefa tena maramara
Kupukunita mtarana Feno pamita kete Isabata feni na wana ne wae fahita kwete Feno mana tipa nete Tango gala tango tsunagaiko Namtega ile tava na marikuriko Kina mfupa na sana yenele mera kampite Matula sanla ino nyaraga kampite Pasande chata, sonande no grande Embaye luwane sipa malanga Na tulu tono wigete Udi biri tingate Ewa tata, ewa yitake Fena uleke bazi papitake Ewa tata, ewa yitake Fena uleke bazi papitake Uko sikele, sikele Sikele jala keti Uko sikele, sikele Sikele jala keti Sakite mama nalambala Adote tanu beri teri chipa ananya wambala Kosine no fandana gala Te tanu kala bele gala gelti Kezane nasana witi vita penalti Kozanga besi, sange mise Makufika na seza atane mlise Takle franka bomta lista Kabut mazangu zangu de pakaya del sanka Te tjana mula kana Raye no vela sa biskula kana Awatu Tanya, Raja Mantanya, Rasaida Ganse Matanya, Azambeta Pasawaiwa Mutanya, Isida Kane Mustanya, Efatata, Efaita, Fenaule de Bati Babita, Efatata, Efaita, Fenaule de Bati Babita, Sikale, 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 Itako, la bifeți va alotu de Itako, so de vodu la vo itarai na marari, e non dai nu se sta de faza na nari. Love love no o tomban mele, sao ti felu fana fana mele wele, sats mila si bada yene crack santa yene, team up de yer ke sul fe fot kun la yene. Mace va vita no rese va da zero, aleti sur tu fiba so de la lero, si se montada va de sole mama, dana de tu male de lo do sala, e va Itako, c'est dans les débats, Itako, et voilà, et voilà, c'est dans les débats, Itako, c'est que le gars la gueule, Yenera, felu matuko, mada pio na todo. Salvatara, felu matoto. Bila mana utinga na mseti ka sotara lot. Oui, marna no Socrate ari. On verra bien. Ni miteny zavatra mitony toerana tony manahirana fa on verra bien. Mandra-piona tompoko, saotra.